Ny fiangonana Kristambasy Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ity atalata fahavalon'ny volana aprily ity, ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Andro antsika dia andrendray ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rapsodian'ny fahamarinana izay ampitondraina ny lohateny hoe ny adidin'ny mpitily. Hitantsika eo amin'ny Isaia toko faha 2:20, toko 9:1 ka hatramin'ny 7 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: efa nanendry mpiambina ho eny ambonin'ny mandanao aho ry Jerosalemo, koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay mampahatsiaro an'i Jehova aza mitsahatra. Mario ny zavatra lalina nataon'ny tompo ho an'i Israely araka ny novakena teo amin'ny soratra masina fanokafana. Nanendry mpiambina izy ho an'i Jerosalema, ireo lay mpanao vavaka fanelan'ny lalana, mivavaka tsy ankijanona mba ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anjara asan'izy ireo dia ny mikikitra anaty vavaka mandra-pahatonga ny Jerosalema ho fiderana amin'ny tany. Izany no sary manaitra momba ny andraikitra ara-panahy entintsika ankehitriny amin'ny mahavaoka an'Andriamanitra antsika. Mpanjaka sy mpisoron'Andriamanitra isika, mpiambina, nanankinana adidy masina dia ny hiambina sy hivavaka. Nanamafy izany mihitsy ny tompo Jesosy raha niaraka tamin'ny mpianana izy talohan'ny samborana azy. Naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona izy ka nizara ny tao ambony tamin'izy ireo, nanao hoe fadiran'ovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoera eto ka miaraha miaro-tory amiko. Hitantsika izany ao amin'ny Mateo toko faha 4:7. Nilaza izy ireo, nila azy ireo ny hiaraka hiambina sy hivavaka aminy, nefa reniko ny torimaso izy ireo. Ary noho ny niverina Jesosy ka nahita azy ireo natory dia hoy izy: tsy mahatakatra ny miara-tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavaka ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Hitantsika izany ao amin'ny Mateo toko faha 4:7 ka hatramin'ny faha 2:70. Nanantena azy ireo izy fa mba mailo anaty vavaka ao anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka izany, nefa tsy afaka izy ireo. Mampianatra antsika lesona lehibe iray izany amin'ny mampiambina antsika, dia tsy maintsy mailo ara-panahy ary mikikitra anaty vavaka isika. Manoro antsika ny Isaia toko faha 2:7: aza mamela azy hitsara trano mandra-panaony an'i Jerosalema ho mafy orina sy ho fiderana amin'ny tany. Ny Ezekela toko faha 3:7 ihany koa dia manasongadina ny andraikitsika amin'ny mampiambina antsika. Ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ho an'ny taranak'Israely ianao, ka dia ho henoina ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko no ananaranao azy. Izany no anjara asa fanompoantsika, nantsoina isika hijoro ho amin'ny banga sy hivavaka ho an'ny fahatanterahan'ny tanjon'Andriamanitra eto an-tany. Alleloia. Koa aza manao tsinitsinina ny ora fivavahanao. Milaza ny Baiboly fa mivavah ka aza mitsahatra ao amin'ny Tesalonianina toko 1 toko 5:7. Mivavaka